hafatra eo tongotrao. Faly-miarabantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka ny tsy tapaka ny vandarany eto alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra sy an-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izahay fa mbola menao tombontsoa lehibe indray dia ny ahafahanay mandray ny teninao foazo ny famampananay ary mila tohana avy aminao izay tompo ka meteza ianao hiaraka aminay eto ankahery anay mandrakariva aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe izaho no fahamarinana. Manerana ny filazantsarany Jaona dia mifandray amin'i Jesosy amin'ny rainy ary amin'ny fanahy masina ny fahamarinana. Mifandray amin'i Jesosy ilay teny logos, ny fahamarinana ary koa amin'ny fahazavana izay mifanohitra amin'ny maizina. Ary ny lainga kosa dia mifandray amin'ny devoly sy ny fahotana. Koa amin'ny filazantsarany Jaona ny fahamarinana dia tsy resaka trangaran-tantara na tarehimarika fotsiny ekena fa tafiditra ao anatiny izany saingy ny famaritana ny fahamarinana dia misy lafiny ara-pitondran-tena, misy lafiny ihany koa fahatokena amin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Betsaka no mitomany mitady an'Andriamanitra velona ary maniry indrindra ny fanatrehany ireo vinavina-kevitra araky ny filôzofa na ireo famoboasana ao amin'ny aisoratra na mamirapiratra toy inona aza dia tsy mampitony ny fo ary tsy misy vidiny ny fanaty-tanterana sy ny zavatra ny firon'ny olona. Aoka ny tenin'Andriamanitra no hiteny amin'ny vahoaka, aoka ireo izay tsy nandre afa-tsy ny lova-tsofina sy vinavina-kevitry n'olombelona ary teny zary ohabolana. Andre ny feon'ilay afaka manavao ny fanahy ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny teniny. Sainy ny hoe midika inona ho an'i Jesosy ny mahafahamarinana azy. I Jesosy no logos, ilay teny tao amin'Andriamanitra hatrany am-boalohany izay mpahary an'izao ary rehetra izao. Ray amin'Andriamanitra izy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, ko manana ny toetra mampiavaka ny ray izy ary araka izany dia izy koa no izao izay izy. Tsy miankina na amin'iza na amin'iza ny fisiany, tsy mety hisy na inona na inona, anisan'izany ny fahalalana raha tsy eo izy. Izay rehetra misy, izay rehetra nohariana dia Jesosy no nahary azy ary ao aminy koa no hahaveloman'izy rehetra. Hoy ny Korisianina toko 1:12 sy ny 17 manao hoe koa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haharetany zavatra rehetra. Tsy maneho ny fahamarinana fotsiny Jesosy fa izy mihitsy ny fahamarinana, tsy hevitra na tsangakevitra ny fahamarinana fa olona. Toy ny masoandro manazava an'izao tontolo izao ny fahamarinana dia Jesosy Kristy. Ombon-kevitra amin'izany aleo izy raha ny laza toy izao momba ny fivavahana kristianina manao hoe mino ny fivavahana kristianina hozy izy tahaka ny inoky ny fiposahan'ny masoandro, tsy hoe satria hitako izany fa satria hitako koa ny zavatra hafa rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy ilay fahamarinana no hahafahantsika mahatakatra mazava araka ny tokony ho izy ny tontolo manodidina antsika. Ny riana dia hanazava araka ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika ny fanahy masina mba hatsapahantsika an'izany fahamarinana zany ary ny fahamarinana tokoa ny hanafaka antsika amin'ny fatorana rehetra. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao zany dia mangataka aminao Tompo ny hitoetra ao anatinay ary aoka izay ho tia ny marina, ho tia fahamarinana ary raha dia hifidy ny zavatra diso, ny zavatra tsy mendrika, ny zavatra halatra, ny kolokolo, ny zavatra hafa rehetra zao tontolo izao aoka kosa ny izay ho jiro ny fahamarinana eo amin'ny manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.